Hatramin'ny manaraka amin'izay tsika ankoatran'ny resaka internet resaka finance dia blockchain zany efa partout zany hoe misy anazy daholo zany satria izy hoe technologie révolutionnaire. Ty zao any amin'ny resaka assurance izy sy hitany IBM resaka logistique afatazana blockchain daholo resaka médicaux resaka pharmaceutique resaka crypto voting moa zany dia ity moa zany efa nisy mampiasa tany Sierra Leone nampiasany ity blockchain ty zany nampiasainy amin'ny resaka élection tany aminazy zany izy ty ankoatran'izay resaka réseaux sociaux ohatran'ny TikTok Twitter koa zao efa manao NFT resaka jeux vidéo resaka cadastre resaka foncier zany resaka tany resaka certification hoe misy anazy daholo zany ny presque ny domaine zany am'izao am'ty resaka blockchain ty zany ity zany hoe am'izao zany tsika miteny zao dia mampiasa manao an'io daholo ny rehetrarehetra zany miezaka mampiasa an'le teknolojia zany dia ny entreprise misy tototra rehetra ohatra zany Google zao tamin'ny mois de mars teo dia lancé laboratoire blockchain zany nanaovana expérimentation et expérience any amin'ny resaka technologie décentralisée. Ohatr'izay koa zao tia ny Intel zay mpanao puce électronique ny PayPal zao anisan'ny système de paiement hitako hoe voalohany maneran-tany milancé izy zany antsoina hoe PayPal coin zany hoe crypto ohatr'izay koa ny Facebook manao an'ity projet game ty zany hoe hanao crypto zany aty amin'ny Facebook ty zao 2022 ty voaingana kely. Dia Mastercard zay anisan'ny réseau bancaire anisan'ny voalohany nafaroa maneran-tany hanao transaction crypto-monnaie resaka cœur de privé any amin'ny metaverse sy web 3 mety Mastercard koa zao anatin'izay tsy vitan'ny société ihany fa na ny firenena aza ohatra zao ty zao avril 2021 namorona crypto-monnaie ho anazy manokana ny Snoop dia nampiasainy zany ny crypto any amin'ny firenena zany hoe le banque centrale zany namorona le crypto. Dia eto zao dia tsy dia tena hoe décentralisé le izy fa le technologie blockchain zany nampiasainy namorona an'le crypto. Izy zao akartana resaka légalisation bitcoin anisy nantany moa izy teo dia zao hoe ny carte zany hoe plutôt favorable zany ankamaroan'ny firenena maneran-tany ankoatran'le menamena reny. Bitcoin le resaka eto fa tsy crypto zany zavaty légalisation crypto dia le grimo zany dia tsy mbola neutre zany am'izao ohatran'ny Madagascar. Dia ny El Salvador firenena any Amérique du Sud légalisé ny bitcoin ho toy ny devise nationale zany hoe zany raha ohatra Madagascar zany nanao an'io dia mitovy amin'ny ariary zany ny bitcoin zany afaka ampiasainao sanandro anaovanao transaction fianana zavatra ohatrany hoe devise nationale zany. Taorina kelin'izay nisy firenena 710 zay en voie de développement dia nandeha niresaka an'io resaka crypto io tany El Salvador tamin'ny mai 2022 zany hoe vaingana kely io. Dia taorina kelin'izay ny Centrafrique taloha kely ty avril République Centrafrique zay anisan'ny firenena tako hoe otrotratsika zany mahantra otrotratsika dia ny légalisé an'io fampiasana bitcoin zany toy ny monnaie officielle ohatran'ny El Salvador zany nataon'ny Centrafrique. Maro zany antony tonga zareo manao an'io fa tsy dia hidirantsika lalina moa zany. Eny ary na dia atsika ary Madagascar zay anisy article ty tamin'ny fin 2020 hoe une nouvelle crypto-monnaie Madimada zany hoe ny banque centrale zany efa manao étude momba nyty resaka adoption na crypto ty zany mitady firma izy hanao an'le
réaliser les projets et ça moi c'était malala les projets pour le moment pas il faut juste pour informer nanareo misy zany projet et ariary zany mandeha resaka crypto-monnaie madinimata zay le resaka pays fa tsy firenena ihany fa nanitsotra ary fa maro be mampiasa izy ty zao ohatra hoe nombre na utilisateur ny bitcoin portefeuille ty amin'ny crypto manko tsy miteny hoe compte bitcoin zany fa portefeuille ny filaza anazy na hoe adresse bitcoin et 80 millions isan'ny olona mampiasa an'io bitcoin io zany tamin'ny premier trimestre ny 2022 raha mijery an'ity tsika dia jereo fa nanomboka 2015 le courbe fa miakatra foana zany le adoption en bitcoin tia ny nombre ny olona manana portefeuille mihoatra ny $200 zany na hoe 0,01 BTC zany hoe eo amin'ny 800 000 ariary zany dia any amin'ny 9 millions utilisateurs manana portefeuille bitcoin mihoatra ny 800 000 ariary raha ohatra ka ny cours ny bitcoin amin'izao zany no alaina zany enquête tany amin'ny système crypto actu io tamin'ny début 2022 tamin'ny mois de janvier zany dia 71% ny particulier zay nanakarena dia ninvestir tamin'ny crypto-monnaie daholo zany hoe le olana nanakarena zany tamin'ny 2021 dia ninvesti tamin'ny crypto daholo ny 71% le olona reo zany rehetra zao misy olona tena hoe influent be amin'ny resaka crypto dia ngamba malala an'ireto logo reto tsika ohatra hoe ny Google ny Facebook Meta moa izy amin'izao Microsoft, PayPal, Apple, Tesla ohatr'izay zany hoe reto dia miketrika an'io daholo ty zao misy statistique ny Forbes zay anisan'ny gazety malaza mamoaka resaka propriété financier olona 19 milliards 19 milliards new fortune dans le monde de la crypto-monnaie tanatin'ny 12 derniers mois tamin'ny herintaona zany dia teo ambin'ny folo ny olona milliardaire tamin'ny fanaovana investissement crypto io zao stat gazety tamin'ny 11 mars 2022 dia zany hoe zany mbola vao amin'ny début zany sika zao zany mbola vao hiadopte an'le techno zany satria miazakasaka manao ny daholo ny olona rehetrarehetra ohatra zao ty zao misy stat en 2022 ny olona mampiasa bitcoin le jerentsika teo iny mitovy amin'ny olona nampiasa internet tamin'ny année 1997 zany hoe zany mbola am'le voalohan'le fampiasana le teknolojia zany tsika amin'izao dia miezaka manao an'iny daholo ny olona rehetrarehetra zany na firenena io na pays na entreprise na olona tsotra zany ty zao misy statiny site anty recherche raha ty dia estimena zany fa hiakatra 62% isan-taona ny marché ny crypto-monnaie jusqu'à amin'ny 2027 zany hoe zany amin'izao miteny zao eo amin'ny 1500 milliards de dollars ny capitalisation ny marché boursière ny crypto zany dia io zany ny recherche natao amin'zareo zany zay zany le stat kely juste informena anareo C'est vraiment intéressant. Ça va bien les zavatra en plus, nisy nidiran'le resaka loi, surtout au niveau de la banque, il y a des fandraisan'le banque par rapport aux crypto-monnaies, le fait sur les bitcoins. Et c'est là où la savate limite, je suis un peu novice par rapport à mes sujets. C'est vraiment intéressant les listes et la savate.
tena hoe complet tokoa zany le izy ao anaty satria ny zatra be dia be zava-baovao tena hoe ao anatin'le tontolona numerika zany satria tena hoe décentralisé dao zany zavatra rehetrarehetra ao virtuel daholo izy zavatra modraikitao anatin'izy koa zany dia maro zavatra fantatra ohatra hoe resaka blockchain na resaka manipulation am'le zavatra ireny tena hoe na zavatra be dia be resaka cryptomonnaie resaka trady na hoana soatra fakanizy misy tontolo mampabe-dia misy miaraka miasa mampiteny mampandeha ny zavatra io zany dia tsika zany amin'izao vanim-potoana zao fa tena hoe ronao anatin'le izy tiana zany na tsy tiana satria efa maro amin'ny firenena eno teo zany tao anatin'le zany tena efa mécaniser an'le zavatra zany io procédure dia ao anatiny zany tsika zao misy information tena hoe zavatra ilaina tao anatin'izy miandrasana manaraka zany tena hoe miandra information manaraka zany ao anatin'le izy satria tena hoe important be le izy zany amin'izay tena mahita ny rirany zany mahita ny mandray tokoa izy manaraka indray tena hoe nahazo tombo zany natety zao moa zao ny ady atsika dia tena hoe mizara ty hipetraka any an-trano fa tena tsy mandeha anatin'le izy